Faly miarabana indray ry havana izay mpanaraka ny fandarana maraim-baovao hiaraka hivavaka aloha isika. Ry Jesosy tomponay eo dia misaotra anao indrindra izahay raha iheno indray ny teninao izay anjara tsara tsy ho esorina aminay. Tonga eto izay satria nasesiky ny fanainao masina. Koiraho ary izany fanainao masina izany ilay mpampianatra mahay mba haizany mandray ny teninao, teny fiainana asoanay tokoa dia voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra ry Jesosy eo. Amen. Iarahantsika mamaky ary ny soratra masina ao amin'ny filazantsara Matio. Filazantsara ny soratan'i Matio toko 17 manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 13:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia enoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny teny ny fanjakana fa tsy mahalala dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony dia izany no ilaina fafy teny amoron-dalana. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana. Ko raha avy ny andro fahoriana na fanenjena noho ny teny dia malaky tafitoina izy. Ary ilaina fafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny ary ny fiahihina amin'izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny ka dia tsy mamoa izy. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala dia izy no mamoa ka vokatra, ny sasany avy 100 eny ary ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 30 eny. Amen. Mamafy amin'ny rehetra fa tsy amin'ny tany voasa tsara ihany ny mpamafy eto. Tsy mifidy tany amafazana, tsy izay nandalovany angady, tsy izay nandalovany lasary voaomana tsara ka afaka handray ny teny, fa toerana rehetra amin'ny tany rehetra dia samy mandray ny tenin'Andriamanitra. Mahazo ny anjara ny ary ny mpanamiany, mahazo ny anjara ny miaino amin'ny sofiny ilany fotsiny ihany dia vetivety dia mivoaka amin'ny sofina anankiray indray izany. Dia ireo ambara fa tsy mahalala izany, dia ireo tsy rototra akory, dia ireo izay sahirana ny amin'ny momba izao fiainana izao, dia ireo izay morakivy, dia ireo izay tsy manao ny tenin'Andriamanitra ho vaindoana raha akory ka vao misedra olana dia tsy hita. Ela loatra ilay Andriamanitra. Eny ry havana samy mahazo ny anjara tena avy amin'Andriamanitra koa ny olona vesarany fiahihina amin'izao fiainana izao. Ny olona izay variana amin'ny harena, ny amin'izay momba ny tany, ny amin'ny fahafinaretana, voagejan'ireo ny tenin'Andriamanitra dia tsy mamoa izy. Iteny angamba isika gaspiazy anke zany, fandanidanipoana anke zany ataon'ity mpamafy ity zany. Mpamafy tsy manana fahendrena akory, zavatsarobidy fe dia alefa afafafy eny amin'izay zavatra tsy tokony hisy azy akory. Manambara nefa ireo rehetra ireo fa tiany olombelona rehetra ho voavonjy Andriamanitra ary tsy nahazo tsiny ity mpamafy ity. Ny tenin'i Isaia dia manao hoe iza ary no nino ny teny nampitondraina anay. Amin'ireny tenina fafy 3 latsaka amin'ny tany ratsy tsy mamokatra. Ireny teny, ireny voa latsaka amin'ny tany ratsy ireny tsy ho hita ratsy amin'ny andro izay hitsanganan'ireo teny ireo sy hampanga ny olona izay namafazana azy. Eny ry havana, hiampanga ny olona ny tena amin'ny andro fitsarana dia ireo izay nininikipy tsy nihaino, tsy nino ny teniny dia ny teny mpamonjena. Fony nitobaka ny tenin'Andriamanitra tsy ny raharaha ny olona. Fony azo natao tsara ny nakany am-piangonana tsy misy mivavaka, vitsy dia vitsy ny makany am-piangonana, tsy mandraharaha ny teny ny olona. Izao tsika dia mihidy ny trano fiangonana rehetra aty ivelany. Raha izao moa zao ianao no nanam-panirenana, nanam-pikasana hoe izao anao vao tena hitady ny fiangonan'Andriamanitra. Sahirana ange satria mihidy tanteraka ny fiangonana. Fa mbola ho avy ny andro ry havana izay haniriany ny olona handre ny tenin'Andriamanitra fa tsy handre izy. Hitady ny tenin'Andriamanitra ny olona fa tsy ahita. Aza miandry an'izany andro mahory zany ianao ry havako izay vao hitady ny tenin'Andriamanitra. Sao dia tara loatra, mbola tsy zany izao fotoana izao. Azo atao tsara ny mitady an'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fararana tsy misy azo atao intsony,
tsy misy fa dia miatrika ny fitsaran'Andriamanitra amin'izay dia ho iariary ny famonjena ny mino. Ho avy angeny anjelin'ny zanak'olony Jesosy zany, irahany reny dia hanangona hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra rehetra mandafotoana rehetra mba amin'izay manao meloka, dia hanipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy, any no hisy fitomaniana sy fikitroanify. Mbola tsy fararano izao na dia efa mampatahotra antsika aza, akaiky ny fanavotana ny mino. Raha izao vaninandro misy antsika izao dia tena efa akaiky tokoa ny tompo. Mbola androm-pahasoavana izao, fa amin'ny andro farany ange, amin'ny tena andro farany tsy misy azakazana itsony, zavatra avy tampoka toy ny tselatra ange zany. Fa izao andro mampatahotra ka mandehandeha manodidina antsika ny coronavirus, andro nataon'Andriamanitra indrindra hiverenana, handiniany tena, handraisanao izay tena hafatr'Andriamanitra ho anao. Aza mijery ny hafa fa ho anao inona no ambarany aretina. Misy tian'Andriamanitra ambara ho an'ny tsirairay, fa ny zavatra azo antoka dia izao: marefo tokoa izao tontolo izao, manoloana izay zava-doza misy ety an-tany. Tsy azo anakinana ny fiainanao, ny harena sy ny vola, ny laza sy ny voninahitra, fa ao anatin'ny indray mpimasy monja dia zeran'Andriamanitra izany, dia rafa izany, mikatso daholo ny zavatra rehetra. Fa ho anao ry havana, araraoty fa ny andro farany dia farany anie, dia tsy hisy homananao akory. Amin'izao anao mbola afaka mieritreritra, afaka miverina amin'Andriamanitra. Andro famoram-po, andro fibebahana izao, andro ny faharipon'Andriamanitra izao. Araraoty hibebahana mba ho isan'ny voavonjy ianao. Aoka ianao mba ho lehitany tsara koa hamokatra ny tenin'Andriamanitra hiasa ao aminao, fa ny tenin'Andriamanitra miasa aminao no aizanao mifandray aminy, aizanao mihavana aminy sy hihavana koa amin'ny manodidina. Ny hahavoavonjy anao ny sitrak'Andriamanitra mba tsy ho isan'ireo ahorona ka hatsipana amin'ny afo mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.